Voatendry moa ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement Androany Andriamatoa Hery Salama Rajaonarivelo ilay filohan'ny filakevim-pitantanany BNI. Araka ny voalaza mombamomba an'ity Premier Ministre lehibe ny gouvernement vaovao ity moa dia mpahay-toe-karena izy ary manam-pahaizana momba ny vakotra iraisam-pirenena. Fantatra arak'izany moa ny Premier Ministre ny fiadidiana ny fanarenana ny Republikan'i Madagasikara. Raha vantany voatendry moa ity Premier Ministre vaovao ity dia anisan'ny nanaitra ny maro ny fanambarana izay nambarany Lazara Ferson ny tao anatin'ny kontiny. Toy izao moa ny fanambarana antsoratra izay nambarany heverina hanala CPA raha mivahany olana hoy Lazara Ferson tao anatin'ny kontiny. Tsy idirantsika lalina loatra moa iny fanambarana izay nambarany Lazara Ferson iny fandeha arisika hanaraka kely ny horonan-tsariny tamin'ny izany fanendrena Premier Ministre vaovao izany. Ankehitriny dia hovakina amintsika ny didim-panjakana manendry ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement. Ny fiadina ny fanavaozana Republikan'i Madagasikara didim-panjakana naharana fa 524 tsipika 1 aotra ray anendrena ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement. Ny filohan'ny fanavaozana Republika filoha-panjakana araky ny lalam-pandrenana araky ny fanapahana laharana fa 10 tsipika HCC tsipika D3 tamin'ny 14 oktobra 2024 noraisy ny fitsarana avo ny lalam-pandrenana mahakasika ny fangatahana anome vahaolana amin'ny fivoahana amin'ny olana momba ny adi-panjakana politika ankehitriny dia mamoaka izao didim-panjakana zao. Andininy voalohany araka ny andininy fa 450 ao amin'ny lalam-pandrenana dia tendrena ho Premier Ministre lehibe ny gouvernement Andriamatoa Hery Salama Rajaonarivelo. Mangatakanao mpanajana hitsangana amin'ireo ny mombamomba an'ity Premier Ministre vaovao ity moa dia mbola maro ny vahoaka malagasy izay tsy mahafantatra. Ho an'izay tsy mahafantatra izany moa dia ato anatin'ny ity video ity ny manazava mombamomba an'ity Premier Ministre vaovao ity izay Premier Ministre lehibe ny gouvernement hijoro eo. Koa toy izao ny mombamomba azy izay atombotsika amin'ny fiofanana sy ny maro-pahaizana mifanaraka amin'izany. Ny taona 526 dia nisitraka ny diplôme d'études approfondies en économie industrielle et de l'emploi tao amin'ny Université Toulouse 1 tao en France ny tenany. Toy izao koa ny traikefa izay nosahaniny nanomboka ny taona 2010. Andriamatoa Premier Ministre dia manana fahaizana manokana sy traikefa eo amin'ny resaka varotra iraisam-pirenena. Manana ny maro-pahaizana manokana koa izy ary mpahay-toe-karena industrialy sy fanananasa ary indrindra fahaizana ihany koa eo amin'ny lafiny sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana na ny secteur privé. Izany dia ny sehatra fiaraha-miasa nisy niaraka tamin'ny Banque mondiale na ny banque iraisam-pirenena, ny programme des Nations Unies pour le développement, ny Banque africaine de développement ary eo ihany koa ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena manerana an'izao tontolo zao. Ankoatr'izay dia ny sehatra asa samihafa teto anivony tany sy ny fanjakana ary mpikambana sy filoha filakevim-pitantanana teo amin'ny sehatra maro samihafa toy ny Banque BNI Madagasikara amin'ny maha filohan'ny filakevim-pitantanana ary torak'izany koa ireto sehatra maro samihafa izay hotononoko toy ny fikambanan'ny orinasa malagasy, ny groupement des patronats des petites et moyennes entreprises et Madagascar, International Trade Board of Madagascar, ny compagnie assurance et réassurance omnibranche na aro et Madagascar, ny Galana raffinerie, ny Hosti, ny DBM sy ny sisa sy ny sisa. Andininy faharoa foana ary tsy manan-kery intsony ireo fepetra teo aloha izay mifanohitra amin'izao didim-panjakan'izao noho ny amiana ary arak'izay voalaza ny andininy fahaefatra sy fahaenina andalana faharoa
ao amin'ny volana laharana 12 tsipika 1 tamin'ny 7 ny volana septambra 2019 mikasika ny fepetraka be momba ny lalàna ifampitondrana eto toerana sy ny lalàna iraisam-pirenena ifampitondrana isam-batan'olona dia manan-kery avy hatrany izao didim-panjakana izao raha voavatany vao ampahafantarina amin'ny alalan'ny fampelezam-peo na fahita lavitra ankoatra ny famoahana azy amin'ny gazety-panjakana gazety independante de Madagasikara. Natao teto Antananarivo ny 20 oktobra 2024 ny filohan'ny fanaovozan'ny repoblika filoha-panjakana Randrianirina Mikael. Makasitraka tompoko. Zay moa ny mombamomba sy ny mikasika iny Premier Ministre vaovao iny ary tsara ho fantatra ihany koa fa solombavam-bahoaka no nanolotra azy. Ny vahoaka malagasy moa dia mirary soa any ity Premier Ministre ity mba avita be amin'ny andraikitra zay andraketany indrindra mba avaly ny hetaheta ny vahoaka ity fitondrana mijoro ity satria ny vahoaka dia mangetaheta ny fiovana rafitra, mangetaheta ihany koa tsy jaly ny jiro sy rano sy ireo rehetra izay notakiny izy ireo teny andalambe. Ary tsy latsa-danja amin'izany ny fangatahan'ny vahoaka ny fahalalahana iteny fahalalahana maneho hevitra na ilay antsona amin'ny teny vahiny hoe demokrasia. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitany heno hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iaty misesisesy zay fa tsy halavena ny resaka hametra beloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.